Nitafa tamin'ny mpanao gazety kosa Androandry ny Birao ny filoha ary tale ihany koa eo anivon'ny Bianco Andriamatoa Jean-Louis Andriamfidy araka ny mahatompona andraikitra lehibe azy eo anivon'izay Bianco Birao national miady amin'ny kolokolo zay dia nitondra ny andinindininy amin'ireo drafitra entina indrindra miady amin'ny fianako ny kolokolo eto Madagasikara ity farany tao anatin'ny fiainana tampampalala vaovao. Ny fizotry ny asa fandrafetana ny paikady nasionaly momba ny ady atao amin'ny kolikoly, ny fanambaram-pananana ho an'ireo tompona andraiki-panjakana ary ny fandraisan'ny birao mahaleo-tena amin'sahana ny ady amin'ny kolikoly, ny fifaninanana idirana amin'ireo sekolim-panjakana ambony no novaboasana Andriamatoa Jean-Louis Andriamfidy izay tare jeneraly Bianco androany maraina ateny amin'ny foibe ny teny Ambohibao. Eo amin'izay fanambaram-pananana izay dia nanambara ity tale jeneraly ity fa efa nanome ohatra lehibe ny filoham-pirenena afa-komaly nanao izany fanambaram-pananana izany teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Noho izany indrindra dia niantso ireo tompona andraiki-panjakana isan-tsokajiny izy hiroso amin'izay ohatra izay ihany koa. Dia inona zany mbola tsy napetraka azy zareo nafapetraka azy zany zany tompona andraiki-panjakana rehetrarehetra zany zao. Efa miezaka zay ny niveau directeur izay voakasiky ilay fanambaram-pananana dia efa manomboka mametraka lista zany zay zao hoe iza daholo tokony voakasikin'io ao paolina ilay fanendrena izay natao fitondrana amin'ireny tompona andraiki-panjakana ambony reny dia identifienay rehefa avy eo hoe iza ny mbola tsy nametraka dia rehefa hitanay daholo zany zay rehetrarehetra zay dia misy dinganao ataonay dia dinganao anatin'izany dia hoe avoakanay lista monina izay nametraka isaky ny ministera dia mahita lista izay nametraka eo dia matsapatena moa ny tsy nametraka fa isany tsy nametraka izy dia zany zay dia manao antsoava mora izay voakasiky ilay fanambaram-pananana mahany tanteraka izany araka izay voalazana rano avotoana izay tokony anaovana izany fa io dia lazantsika hoe tsy misy olona ambony. Eo amin'ny fandrafetana ny paikady nasionaly momba ny ady amin'ny kolokolo indray dia manangona ireo sosokevitra avy amin'ny sarababem-bahoaka izay angonina eny anivon'ny faritra sy ny faritany ny Bianco ankehitriny mialohan'ny anatanterahana ny atrik'asa nasionaly ny 9 ka hatramin'ny 12 Desambra ho avy izao. Dia efa nanomboka zany io asa io ary nanomboka tamin'ny traika amin'ny 3 Oktobra teo ary farana amin'ny 24 Novembre ny atelier les journaux. Zany hoe zay zany zao dia efa manentana ny firenena rehetra amin'ny distrika rehetra mba anatitra ny sosokevitra zay very zareo fa entina anatsarana ny ady kolokolo eto amin'ny firenentsika. Ary izy no atelier les journaux zay lazaiko teo zay zany hoe fa nanomboka tamin'ny 31 Octobre ka hifarana amin'ny 24 Novembre dia any amin'ireo région reo zany no andravonana an'ilay sosokevitra zay voaera miaraka amin'ny province territoriale Bianco ary amin'ny faritany dia any zany no andravonana an'izay sosokevitra rehetrarehetra azo tamin'ny tsara sitrapo zay mieritra fa manana anjara politika amin'ny fametrahana an'izany. Nanome antoka ny vahoaka ihany koa androany ny tale jeneraly ny Bianco fa manara-maso akaiky ny fikarakarana ireny fanadinam-panjakana ireny ny departementany ary manome toky ihany koa fa dia madio ireny fanadinana ireny izay notanterahana tato ato ary tsy teny afa-tsy ny fifananana hiditra ho tsara sy ho manam-boninahitra miaramila.